Faly miarabantsika rehetra indray dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika rehetra. Ny zavatra resahako an'io dia fizarana kely zany, fampahafantarana tsotsotra, tsy ataoko lalina be fa miezaka fotsiny amin'ny zara hoe mila fantatsika zany fa ny zavatra rehetra misy sisitsika eto amin'ity zao tontolo zao ity, ny événement rehetra izay alehantsika reny fitangorongoronana sy zavatra misy etsero reny dia mila mitandrina antsika fa misy fanahy mianime azy avokoa reny, ka isika moa araka ny efa ohatrany hoe fanamba efa fanaovantsika zany fa ny anton'izao fanambarana izao sy fizarana izao dia fandinihana ny sehatra ny tontolo ara-panahy. Raha mijery ohatra fotsiny tsika hoe maninona Madagasikara no tonga amin'izao zavatra misy azy zao, maninona no tsisy afa-tsy fanonganam-panjakana, tsy mbola nisy passation mihitsy tamina président zany, fa ty olona foana isaky ny misy mandat vita, misy révolution foana, tsy miresaka an'ireny teny Ambohitsiroatra reny tsika, ny diso, ny maitany, ny tondra-drano, zavatra ohatrany. Tsika mety hiteny hoe resaka tsy fahaiza-mitantana zany resaka. Variana be tsika raha vao zany ny ao an-tsaintsika fa mila miditra amin'ilay tontolo ara-panahy ianao dia tsapanao, hitanao hoe fa resaka fanahy mianime ilay izy, zany hoe misy fanahy, misy ngezabe ao ambony ao, misy sefobeany, misy legiona zany mifehy an'ilay situation dia io no mametraka an'izay lame zay lame miendrika korotana zay miendrika déstabilisation zay amina firenena anankiray, na amina fiangonana anankiray, na amina tokantrano anankiray, na spectacle indray moa dia meny dévoile plaisir ohatra dia lasa mampandidy fitombenana eo daholy, ao mamitoaka karazana fanahy daholo zany, zany resahako anao zany, fa fehezin'ilay hoe legiona zany mbola andray ohatra tsika rehefa ao amin'ny baiboly. Dia ohatra koa hoe any amin'ny boîte de nuit ohatra, betsaka ny kristianina tratra mahazo invitation dia mamonjy boîte de nuit, nefa ny zavatra tsy fantany dia hoe ao anatin'izany boîte de nuit zany misy fanahy isan-karazany, fanahy ny olona mpisotro toaka fotsiny ohatra, fanahy ny olona mpanitsakitsabady, fanahy ny homo, ny fanahy ny lesbienne, ny vehivavy manambady vehivavy, fanahy isan-karazany toxicomane, ny olona violent, ny escroc, ny mpanambaka zany isan-karazany. Fa izany rehetrarehetra zany tiako tsindriana amintsika dia hoe misy fanahy mampiaina azy zany reny toerana fivoriana rehetrarehetra ireny tompoko. Io na football io misy an'izay fanahy zay, na any am-piangonana io misy karazana fanahana janga etsy, ohatra misy vehivavy janga etsy na lehilahy janga, io tonga dia prédateur hikendry olona fotsiny, handafy olona fotsiny atonga sy indray misy fanahin'olona hafa indray, na dia toaka hoe misy zanak'Andriamanitra itsika rehetra hoe rehefa mivorona zanak'Andriamanitra dia eo koa Satana. Misy fanahy mianime daholo io tompoko. Le pasteur manjeranjera olona reny tsy volonté Dieu ohatra, le olona tsy hery ny fanahy masina tsy kasika avy any ambony akory dia mitsikasina ilay olona, fa le pasteur mihitsy manjera azy. Any Afrique du Sud moa dia efa hitantsika amin'ny faritra Afrika rehetra iny ny resaka marabout tafiditra tanteraka anaty fiangonana, ny resaka abomination, fanahy daholo ry havana, fanahy ho iaho. Ka zay ny anatanako antsika hoe tsika zany tsy tokony hoe olona matoritory zany fotsiny, olona kristianina mamaky soratra masina fotsiny, manao plivava toko sy andeny, mamerina hira amin'ny solaitra ery aloha, manaraka liturgie, fidirana voalohany, fidirana faharoa, zavatra klasika be ohatr'izany zany. Dia rehefa miresaka tsisy afa-tsy henan-kisoa sy ravitoto dia inona koa fivavahana samedi zany ny arovana, tsy conscient akory hoe misy fanahy efa tsy normal ao an-trano ohatra zany, misy fanahy efa tsy normal ao amin'ilay fiangonana, tsy hitany akory zany, tsy tsapany akory zany. Tsy haiko nareo fa zary zareo rehefa ohatra hoe mandeha mamonjy an'ireny hôpitaly reny dia matsapa an'io fanahy io, tena renao hoe mitambesatra, misy rivotra ohatry mitsoky zany mihitsy zany, tena reny fanahinao zany. Dia anjaranao zany manao travail hoe tompo arovy Jesosy io ame ao anany fiarovana rehetra, Efesianina 6, tena tsy mitolona amin'ny hofaman-dra fa io fanahy io, legiona io manapaka eny amin'ny rivotra,
mpanjaka ny fahamaizinana manapaka amin'izao tontolo zao le fanahy io le hôpitaly teo fotsiny ohatra de tahiko kely vetivety raha ataoko hoe misy karazan'olona marary aman-jatony ataoko hoe 500 personnes samy manana ny aretiny avy amin'ny hôpitaly io de par rapport amin'izay aretiny zay a mifanandrify amin'izay aretiny zay de misy fanahy tsirairay isan-karazany avy ry zareo a mety ho fean'le olona marary mianime an'le olona marary zay tsabonao hatramin'ny adaly io samy manana ny histoirany daholo le olona samy manana ny tantaram-piainany daholo le olona io ka ho iaho hoe rehefa ara-panahy ianao a de hitanao zany tsapanao zany ary hitanao ny fanahy mitambesatra any amin'ireny hôpitaly reny hoe misy lehibe any eo misy legiona ao ambony ao mampiaina andreo karazana fanahy isan-karazandreo hatrany amin'ny sous-officier le legiona mantsy de tahaka ny régimanta mihitsy zany régimanta zany haitsika misy général misy caporal misy colonel misy sergent misy officier misy sous-officier hatramin'le hirakiraka brigadier sy ny coursier reny le ohatra raha le politika andraisika teo zao de reny le mpizara vola rehefa propagande mpizara t-shirt le sous-officier ndresako teo le hirakiraka fantanjona de le andava olona fotsiny hoe mery olona zany anambaka olona de ohatran'izay le fiasan'ny devoly le sous-officier be da be manapaka any anatin'le marary tsirarainy amin'ny hôpitaly fa misy lehibe any ao misy général be ao mety ho fean'le hôpitaly ka ho iaho hoe tsy io zareo tsy vitan'ny resaka mamonjy fiangonana isa-tsabotsy ohatran'ny alahady a mamaky liturgie zavatra ohatrany resaka hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy tsotsotra fotsiny fa tena mila ady io Efesianina 6:12 fa isika tsy mitolona amin'nofo amandra combat be io tena ady satria régimanta ny adversaire legiona ny adversaire misy tantarotro any amin'ny baiboly any Marka 5 toko voalohany a hatramin'ny faha 10 vakinao de nisy lehilahy nanjakan'izany fanahin'ny legiona zany io le niresahako teo hoe manapaka any amin'ny hôpitaly manapaka any amin'ny politika ohatran'ny Hitler reny zao nanana anazy Mussolini mandripaka tonga de zany tena hoe mandripaka zany le régimanta zany le legiona de ohatran'izao ny tantaran'io lehilahy io a lehilahy mipetraka tamin'ny vohitra anankiray izy de rehefa atao amin'izany vohitra zany zany lehilahy zany de natahoran'ny olona fatratra satria afaka mamono tsisy mahasakany zany afaka mandripaka satria fanahin'ny legiona ny ao anatiny régimanta de zany ny animé an'le tanàna fa tiranovana daholo ny olona dans la trouille ozy amin'ny vazaha mifezaka satria olona misy legionako fa nafinaritra de rehefa tonga tamin'izany toeran'izany Jesosy Kristy de fantatsika rehetra moa fa Jesosy Kristy manana fanahiny avy indrindra Andriamanitra de fanahy ary tao amin'ny tenany fafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra Kolosianina zany de amin'ny maha souverain Jesosy de ny fona vao mifanena fotsiny tonga de mibaradaka ny devoly hoe tena ho afy sady fe ianao andripaka anay alohan'ny fotoana fa raha sitraka ao de mba alefaso satria am'iretsy andehana kisoa rehetra zay de mivatravatra tany anaty ranomasina ny kisoa de zay ny afaran'le tantara le lehilahy délivré total de lasa nisy fitoniana ihany koa zany nahita pile tanàna zany hoe ny olona rehetra zany na de hoe natahotra ara noho le asa nataon'i Jesosy satria exploit be zany zavatra tsy fahita firy zany donc hoe ohatran'ny éclipse hoe une fois tous les 100 ans une fois tous les 1000 ans de livré le lehilahy de nilamina ny tanàna ka ny tiako tenenina antsika hoe araky le Efesianina 6:12 teo le adversaire atsika tsy resaka hoe mandrokandroka devoly kely ady amin'ny sigara tsy resaka hoe ady amin'ny fisotrotoka tsy resaka hoe ady amin'ny fijangajangana tsy resaka hoe zavatra kely loatra zany tsy resaka tsy teny hoe tsisy dikany fa tenina Efesianina 6:12 ny adversaire atsika de legiona rehefa lavo ny any amin'ny farany ambony any de tsy manapaka aminao tsony zany resaka filana madinidinika sy fakapana madinidinika zany tonga de ohatran'le lehilahy io délivré total ianao ka izay ny mila ananantsika an' Jesosy mila ananantsika ny fitafiana Jesosy Kristy manteau Jesosy Kristy fahafenony ny fanahy masina fa izay ihany ny lala tokana ahafahantsika miady amin'ny fanahy legiona io régimanta io
sady mila manaitra atsika ihany koa tena hoe manentana atsika fa matoa misy an'ireny zavatra kely madinidinika misy ao-tokantrano reny ohatra hoe misy veravaky de fa misendotry ny eny hoe ny afaty amihitsy raiky izy ny tadiavinareo resaka veravaky fotsiny raha miseho mbola mamony vady foana mbola manitsakitsabady foana modialina misotro toka tsy afaka misigara nefa mivady ny mpiandry zavatra ohatra ohatr'izany zany e de fa mila taitaitrytsika fa tsy efa misy sous officier tonga ao am'le tokantrano reny resaka mampanelina mijeren'le hoe mandinika baiboly any zany de coincé am'le resaka kisoa foana resaka samedi foana le olona le pino resaka saron-doha resaka teny hébreu fa tsy conscient am'izany zavatra resahako zany tsy fatany akory zany hoe fanahy legiona zany nefa ny sous officier fa manapaka ao tokantrano ny sous officier fa mampiteniteny foana anazy ny sous officier an'le legiona le régimanta efa manapatra aminazy ka za zany tena manentana atsika mbola tsy dirako lalina izy fa teny atsipy fotsiny ny aho hoe aza matory re olona aza matory fa manova travail mihitsy manova asa manova méditation le méditation resahako eto vavaka méditation parole parler tenin'Andriamanitra fa tsy méditation hoe mifixer manao point noir de mijery an'iny de manao concentration tsy aza miditra am'izany ianao aza miditra am'izany ianao fa méditation eto de fifandraisanao amin'Andriamanitra vavaka tena hoe miditra amin'ny tontolo ara-panahy miditra ao anatinao ianao fanjakan'Andriamanitra ao anatinareo midira amin'ny efitrano mangingina any amin'ny Matthieu misy an'izany atao anatin'ny fonao le izy zay madio am-po no hita an'Andriamanitra de miditra ao anatin'ny conscience anao ianao miditra ao anatin'ny subconscient anao ny inconscience anao tontolon'ny sainao rehetra fa hoantsy ny kianjany devoly ao de miditra ao aloha ianao miaraka amin'ny fanahin'i Kristy satria tsy afaka hiditra any ianao raha tsy manana ny fanahin'i Kristy ny fanahy ihany ny afaka mitraverser any devoly tsy manana akzy ihany fa ny fanahy no afaka mitraverser any de izy mirévéler ny zavatra tsy mety rehetrarehetra de manomboka eo ianao manao an'le travail petit à petit nananao fifandraisana matotra amin'Andriamanitra de rehefa tonga am'izay stade zay ianao manomboka miexploiter manatsara an'izay lalan'izay de miakatra tsikelikely ianao tonga ny action tonga ny ositra tonga ny hery avy any ambony fanahy masina de afaka miakatra tsikelikely ascension mandeha amin'io dimension hoe hiady amin'ny fanaratsiny amin'ny rivotra ianao mpanjaka ny famazinana eto am'izao tontolo zao ty Efesianina 6:12 amaranako azy de verset efa haitsika rehetra ty 1 Pierre Petera voalohany toko 5:15 miambena de mahonona tena fa ny devoly fahavalontsika de mierina tahaka ny liona mitady zay arapany ka averiko ihany hoe reny zavatra madinidinika misy ao tokantrano reny mbola zavatra tsisy dikany reny fa raha mbola tsy conscient ianao fa ny sainao orienté be loatra ny amin'ny resaka plivavana verset documentation be resaka fanononana anarana amin'ny teny hébreu fa tsy conscient akory ianao hoe misy fanahy mety ho fiazika olo ny zavatra rehetrarehetra na io discussion entre ny collègue de travail ohatra hoe manomboka amin'ny resaka blague resaka blague io de ny farany nataoko hoe zatovo any amin'ny collège de ny farany mirahina hoe animba vehivavy misy mihitsy manao latsakala misy lasa tonga mpandrava lasa tonga hoe bandit groupe de 5 groupe de 6 mpamonola lasa ohatrany ka za de mitendry zareo hoe tena mila conscient tsika encadrena akizy par rapport am'le ohatra andraisiko farany teo zay tena hoe mila mifo zany tsika mila conscient tsika fa misy fanahy mianime azy daholo ny zavatra rehetrarehetra na politique io na hôpital io na football io na ao atokantrano io na any ampiangonana io hitatsika reny zavatra miseho be da be partout reny any Afrika eto Madagasikara isaky ny elakelan-trano karazam-piangonana zany kanefa le firenena jereo ny fiarahamonina jereo hoe ahoana ny zavatra iainana de manaitra atsika fa misy fanahy mifehy daholo ny rehetrarehetra reny ary nefa tsy maintsy miady amin'io fanahy io tsika fa ny zavatra misy aloha hatreto de tsy fantatry ny olona akory zay tranga zay ary tsy mbola misy isika na iray ara afaka hoe hiady amin'io fanahy io legiona io andravana io
anova fiainana. Mirary soa antsika rehetra fa miditra landaly tsika manaraka de tahiny tompo a. Mino fa voaray anao ny afatra. Tandremony izay misy ny tongotra ao spectacle. Rehetrarehetra zay aleanao fa misy fanahy mianime azy avokoa reny rehetra reny a. Mety ho feantsika, manakenda antsika. Ka raha tsy manana Jesosy Kristy ianao, raha tsy manana ny hery avy any ambony, fitafiana Jesosy Kristy, fanahy masina, de sous officier de efa mahalavo anao. Ninona etiketina religion isaloranao na saron-doha anaovanao rehefa anala devoly ianao na fitafiana fotsy na je sais pas baiboly lanjainao na zay ry zareo fa de mirary soa mino fa voaray ny afatra tafita de tahin'Andriamanitra au moins mba nanaitranao indray any io. Zay tahiny Jesosy Kristy de mirary soa antsika rehetra amin'ny vidéo manaraka indray.